fahalalana maneho hevitra tampianambava ny olom-pirenena tsy voatsanjony hoy ireo olon-tsotra. Averina hodonian'ny mpanolontsaina tanàna ny momba ny taxi moto, misy mpanambola te ahazo tombotsoa indray ve? Mpiasa ao Afrika Atsimo mitokona leo ny fiakaran'ny fitipinana sy ny jiro tapakalava. Alakamisy 5 ny volana Aogositra taona 2024 fankafaliana sy ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy no hiara-bakanao no sady hitsidiako ny tokantranonao amin'ity ariva ity tonga soanao atao anatin'ny fampalalam-bavao ny fahitalavitry ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana arin-tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Voarakitra mazava ao anatin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona fa manana zo feno anio hevitra ankalalahana ny olom-pirenena tsy ankanavaka. Matsiaro tena ho voafeto tanteraka tsy laza izay fomba fijeriny sy ny heviny malona ny jadona sy ireo karazana raha matahora maro samihafa nefa ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao anka mitady ny fomba rehetra ahafany maneho izany alahelo sy etaetany izany. Antomeratina Mathieu Prince. Efa tena lasa raiky tapisaka ao an-tsain'ny olom-pirenena ny tahotra rehefa aneo hevitra sy laza izay fomba fijeriny manoloana ny zava-misy ainany. Misy ny jadona, ny teritery misy eo amin'ny endriny maro lafy amin'izao fotoan'izao ka tsy ahafahany sarababe bahoaka maneo hevitra hoy ny olon-tsotra. Iray amin'ireo zon'olombelona manandanja indrindra ny fahalalahana maneo hevitra. Tsy azo ifampirarahana ary mendrika ho ajaina izany kanefa toa tsy mitombina intsony amin'izao fotoan'izao. Voalaza mazava amin'ny 2020 anatin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona nefa fa ny olon-drehetra dia afaka manana ny heviny ka ilaza izany ankahalalahana ary mbola iantoha ny lalam-panorena ny Repoblika ny Madagasikara 2020 sy 2021. Tsy tokony ampitahorina amin'izay fomba fijeriny ary afaka mikaroka mandray mampiely izay vaovao na hevitra hitany amin'ny alalan'ireo fitaovam-pifandraisana misy ny olon-drehetra tsy jerena sisy tany. Tsy izay nefa ny zava-misy eto amintsika vao mihetsika kely dia mandeha avokoa izao karazana fampiroroana rehetra izao na avy hatrany dia fonjany miandry ny maha-olona mihitsy no vohitsakitsaka hoy ny fanazavana. Tsy malala satria vokezany manam-pahefana ambony matahoatra ny gadrako izay mahatonga ny olona tsy hane hevitra satria raha voaka ny hevitra dia tsy maintsy mandeha ny recherche sy noty izany dia gadra ianao. Amina manokana aloha ohatra misy ihany tsy fahalalahana aloha kanefa raha ny tokony izy tokony halalaka daholo ny olon-drehetra amin'ny hevitra. Lafiratsiny aloha mety tsy haiko mety hatrany amin'ny fampandrosoana angamba ny aloha voalohany indrindra satria tsisy fifankalozan-kevitra izany fa dia hevitra olona iray ihany mba samy maneho ny heviny eo dia samy mitovy moa raha misy ny mifandray dia atao raha misy ny tsy mifandray dia samy izay. Manana ny zony olom-pirenena ny hevitra tsy sakatsakanana izy eny raha hoe toerana azo anaovana fanioki. Izay maneho hevitra ohatrany tsy afaka tena hoe maneho hevitra kalalahana fa ohatrany misy sakatsakana foana. Misy tahotra ko na eny amin'ny fiarahamonina ary ianao dia mety hoe na ny olona raha mety reny le ohatr'izao. Ny amin'izao zany le maha-olom-pirenenao zany efa tsy izy tsony satria efa tsisy hajany. Ny olona iray zao matahotra ohatra ka hanao hevitra. Ny olona zany afaka manao hevitra amin'ny zavatra marina satria raha ohatra hoe manao hevitra izy dia manjary matahotra fa tsy ohatran'ny taloha. Hoe manao ny heviny tsirairay raha hoe za zao manana ny hevitra raha hoe hanapaka an'le hevitra fa dia tsy misy tahotra kely ihany. Fitaovana iray miroborobo ankehitriny ny tambazotra an-tserasera indrindra ny Facebook ao sisa no heverin'ny olona fa ahafahany maneho heviny. Iteraka vokatra tsy maro anefa ny tsy fahafehezanjany raha ny fanazavana ka mila tonga saina ny mpitondra ankehitriny ka hanatsahatra ny jadona izay miteraka firorontsaina eo amin'ny olom-pirenena. Zany ohatra tsy manana fahafahany izany no hevitra mivantana dia aleony kokoa zany miditra anaty tambadrotra serasera satria ny hitany hoe mety tsy ho voasakany izy ihany fa afaka maneho hevitra nefa misy koa nefa ohatra hoe mety tsy mety koa le hevitra ny eo anatin'ilay tambadrotra serasera dia izay no mety hoe olana kely ao anatin'ilay. Aleo zany hoe mba samy afaka maneho hevitra na olom-pirenena na hoe samy mba hoe tenena zany mba manana fahalalahana kokoa zany mba mena fahalalahana ny tsirairay aneho hevitra dia izay dia milamina io amin'ny telefona na FB izay ny afaka maneho hevitra fa raha hoe ny aty ankalalahana sy ny ankalamanjana tsy afaka maneho hevitra tsy maintsy misy mifatahorana fa io moa tsy hita hoe ianona ny teny an'inona ianona fa
Efa anaty Facebook izy dia efa dia raha mahita fotsiny tenenina ny manam-pahefana ambony mba tsy hanao jadona zany. Any Facebook daholo olona manefitra fa tsisy samanao vatana ohatry zao. Manimba io zany tena manimba toe-tsay surtout zaza madinika, zaza voisonitra dia tena potika mihitsy amin'ny resaka serasera Facebook sy ny anona. Ko vahaolana zao dia tokony fanampy dia tokony andinika dia tokony fanaja zany ny olombelona. Fitondrana tsy mahatoko-tena matahotra anyka manao ny fomba rehetra nampenam-bavan'ny olona tsy aneho hevitra. Porofo mitohaka amin'ny tenda ny fanakatsakanana ny mpanohitra aneho hevitra io, eny fa nahivory fotsiny ihany aza kanefa dia manana ny sato amin'ny fiazy manokana izay nosoratany mpitondra ankehitriny io ihany saingy tsy nampiariny rehefa azo ny fahefana. Fa izy kosa ny fivoriana tsy ara-potoana atrehan'ireo mpanolotsy an-tanàna Antananarivo renivohitra ny 30 Aogositra ho avy izao. Lahadinika 12 be izao no hodinian'ireo mpanolotsy an-tanàna ao anatin'izay iray andro izay. Ka anisan'izany ny famerenana indray ny fampidirana ny taxi moto eto Antananarivo renivohitra. Fanadihadiana avy hatrany ary eo amin'ny sary Sindratsariny Tahirinena. Averina hodinian'ireo mpanolotsy an-tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny fivoriana tsy ara-potoana amin'ny 30 Aogositra ho avy izao ny momba ny taxi moto izay maniry ny asa sy hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna eto an-drenivohitra araka ny taratasy fiatsom-pivoriana voarain'ireo mpanolotsy an-tanàna androany. Fantatra fa ny ben'ny tanàna Naina André Tsitohaina no misisika mafy ny ampiditra ny momba ny taxi moto io raha nambarany Clémence Rarinirina androany. Inona ny zavatra misy baradaka ihany ny filohan'ny filan-kevitra teo fa dia ny exécutif zany hoe ben'ny tanàna ihany zany no mamerina mandefa an'io ao dia mifanontaniana apetraka hoe aiza le fitazonana teny nomena zany ve ny tanàna anty tanàna Antananarivo ity ary olona mbola mieritreritra hirotsaka afaka ataona heritaona hoe mbola hanao mandat manaraka indray izy teniteneninao raha ny soratanao zao tsy adjainao ary tsy vitan'izay fa be dia be ny inconvénient ny fitaterana io. Voalohany aloha ny nay amam-panolotsy an-tanàna dia ny lalàna masarotiny zany nametrahany vahoakanay eto hanaraka ny lalàna sy anao izay hanatsanany zany. Ny lalàna jereo daholo ny archive fa ny lalàna eto Madagasikara dia mametraka fa ny azo atao manao asa fitaterana dia ny 4 roues ihany ary tsy maintsy misy carrosserie ary tsy maintsy assuré ary tsy maintsy olona mahefa ny resaka hoe ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana. Manontany ny assurance ny tenako manokana dia miteny ny assurance fa nareo taxi moto izay misy any amin'ny faritra le ambanivohitra ireo ary tsy assuré-ndry zareo satria maninona tsy hiditra amin'izany izy noho ny antony hoe risqué zany. Tsy hoe akory ny olona ny te hikorotana fa ianareo mihitsy ny nasa manakorotana an'ilay fiainan'ilay olona. Efa zavatra efa tsy lany dia mbola terena ihany tereko masaka ohatran'ny voalobon-jaza ampidirina ato anatin'ity sehatra ity. Ary izahay dia tsy tompon'antoka ny amin'ny zavatra mety hitranga rapitso raha afaka pitso mikasika n'ity resaka botolo ataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo ity. Eto zany zao dia ben'ny tanàna mihitsy nefa resahana satria efa izy zany mandefa an'io ao manao botolo fotsiny apiditra zavatra efa tsy nilanina teo anivon'ny conseil municipal averina fotsiny ao anatin'io. Mampametra-panontaniana ho hatrany ity mpanolotsy an-tanàna ity ny antony mampisisika ny ben'ny tanàna ampiditra ireo taxi moto hiasa eto an-drenivohitra ireo. Ny fanontaniana tiako apetraka dia zao hoe ben'ny tanàna zany efa rehanareo fa efa niteny izy ben'ny tanàna Naina André Tsitohaina hoe izy mbola hirotsaka hofidiana amin'ny mandat manaraka dia hoy izy hoe tsy matoko ve efa tsy matoko valeur tsony ve matahotra tsy ho lany ve sa efa resy lahatra fa tsy ho lany. Dia izay mahatonga an'io tsy maintsy averina ao amin'ny conseil municipal kotokakoty amin'ity andron'ny talata 30 août ity satria mantsy raha olona resy lahatra ny amin'ny fahalany amin'ny mandat manaraka dia mazava loatra fa tsy maintsy niandry an'ilay mandat manaraka izy vao namerina napiditra an'io ao hoe ahoana fijery amin'izay fotoana izay mantsy tonga dia mimponina Antananarivo mihitsy no maneho ny heviny par rapport amin'le olana zany na le loha hevitra. Fa maninona tsy maintsy hoe androany nefa ny varaka ny teneniko teo vao tamin'ny heritaona ianao ny teny hoe non ary ianao tsy makasitraka ary ianao manaiky an'izay fanapaham-panolotsaina dia maninona androany sa ve apetrako ny fanontaniana misy resabe mandeha mantsy any ambadika any hoe misy moto be dia be efa miala any fanontaniana ho any apetrako za tsy miakuzen'izy an'izy sa ve efa misy an'izay indray any ka resaka ohatran'ny mahazatra eto Antananarivo hoe ny mpanambola foana nomena sehatra sy omena vahana fanontaniana ho any apetrako fa tsika ny rapitso no hanamarina na andiso an'izay.
satria efa resa be nandeha zany resaka zany hoe misy an'izany efa miala ny ambadibadika any ka reto le milaza fa taxi moto amin'izao ary rapitso voatspindy fa olon-kafa mihitsy ny anao an'io sehatra io fa atao fitaovana fotsiny. Fantatra moa fa anatanteraka fitokonana faobe amin'ny 30 aogositra ho avy izao ny taxi civil manerana Antananarivo. Fanifantoka tamin'ny firesahana ny tsy fandoavan'ny fitondram-panjakana ny vacation andreo mpampianatra sy ireo mpiambina nandritra ny fanadinam-panjakana nanomboka tamin'ny taona 2024 ny fandarana miara-manonja tamin'ity androan'ity. Mpampianatra no sady tale avy amina sekoly tsy miankina iray anisan'ny tsy nazo ny volany no vahiny fandarana tamin'ity androan'ity. Naintsy izy raha nilaza fa tsy mba voalikirika tahaka ny mahazo azy ankehitriny ireo mpampianatra tamin'ny fotoam-pitondran'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Mialy rarombana Tokra Marola. Velon-taraina tanteraka ireo mpampianatra sy ireo mpisehatra amin'ny fiatrehana sy ny fizarana ny fanadinam-panjakana ny amin'ny mbola tsy nanefan'ny fitondram-panjakana ny volan'izy ireo. Misy amin'ireo mpampianatra indrindra fa ireo izay avy amin'ny fanjakana no efa nahazo ny azy. Misy amin'ireo mpampianatra tsy miankina kosa nefa no mbola tsy nandray ny volana nanomboka tamin'ny taona 2024. Efa nanao ny dingana rehetra hahafahan'izy ireo misitraka ny volana ireo mpampianatra ireo, saingy nandamoka izany hatreto. Mahatsiaro atao tsinitsinona sy atao kilabo tanteraka ireto farany manoloana ny zava-misy kanefa izy ireo no fototra ny fanabeazana ny maha-olona voalohany eto amin'ny firenena. Matsapa izany izahay fa izay mpampianatra mpanabe eto amin'ny privé dia isany atao ambanin-javatra satria mba olona mitovy zo ihany na ny fanjakana na ny privé amin'ny resaka sosialy nefa dia matsiaro izay fa tena ankilabao tanteraka. Mandrak'androany dia mitotototo etseroa izahay hoe iza marina mba tena hijery anay, iza marina no anampy anay ireo mpampianatra izay maro dia maro ary tadio tsara ny fitondram-panjakana fa ny mpampianatra no fototro ny sosialim-bahoaka voalohany indrindra. Raha tsy misy mpampianatra tsy misy anabe any naty fiarahamonina any dia mba mangataka re aza atao fitondrana mitonila hoe fanjakana mpampianatra fanjakana ihany no tokony sitrahana mialoha fa izahay privé matsiaro tena ankilabao. Vakivava ity talentsaikoly iray nitondra ny fitarainan'ireo mpampianatra rehetra ity fa hafa ihany tamin'ny fitondran'ny filoha Marika Ravalomanana. Tsy nisy ny tombo sy ala ary nomena ny toerana sahaza azy izany hoe mpanabe. Mifanohitra amin'izany kosa ny zava-misy ankehitriny araka ny voalazany hatrany. Mba jereo ihany ilay fitantanana eto amintsika fa mampalahelo tena mampalahelo. Maninona tamin'ny fitondrana hatramin'izay tsy nisy ohatr'izao. Sahako ny miteny eto fa tamin'ny fitondran'ny Marika Ravalomanana mandeha ara-dalàna ny vacation ary teo ihany koa ny fanampiana omen'ny fanjakana na ny resaka financemana école privé na azo izay ny kit scolaire na azo mena formation mahazo formation avy amin'ny fanjakana mihitsy. Mbola etoana raha ny frais d'information etoana daholo rehetrarehetra hatramin'ny sakafo fa amin'izao fotoana izao tsisy izany. Nanoe ny heviny mikasika ny fandraisana anjara ny filoham-pirenena amin'ny fihaonana tampony momba ny fanavaozana ny fampivoarana ny fanabeazana amin'ny ankapobeny manerana izao tontolo izao izay atao any New York amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao ihany koa ny fandarana miara-manonja androany. Nahitsy ny mpamakafaka ara-politika efa nirira zafy manatany raha nilaza fa ny tokonana tsy afaka ka ny rindrina no ianihina. Inona moa zany le ataonao any hoe déclaration nationale d'engagement de Madagascar? Iangaze amin'iny ianao, eto ary ianao tsy mahavita manao engagement andoha vola ho an'ny mpampianatra, FRAM, subvention na non sub sy ny fonctionnaire. Ary misy nge mpampianatra mampalahelo hoe na mpianatra 10 taona, 7 20 taona teo anatin'izany tontolo fampianarana zany FRAM fa tsy voaray io mpiasam-panjakana. Mody tsisy mpikarakara. Misy 5 taona fa tsisy firarahina le izy. Dia ndeha hanao déclaration nationale d'engagement ahoana ianao? Satria ve mety isindray fa matsimbola ho azo amin'ity lafin-javatra ity dia tsy mazaka mare fofom-bola tsy maintsy eo foana mielonelony eo.
toy izay vaovao izay dia manome 27 ora andoavana ny vakasion atao anatin'ny efataona ireo mpampianatra ny ambina sy ny tsara fanadinam-panjakana ka tsy mbola navoray izany hatramin'ny androany. Manamaivana tanteraka ny asin'ny mpampianatra izao ataon'ny mpitondra izao ary endrika fanampotehana ny fampianarana ka tokony atonga saina azy ireo. Ando Miaratina, Mathieu Prince. Ny fampitoana tetsy amin'ny LMA Befiloha androany, ireo mpampianatra tsy nisitraka vakasion tamin'ny fitsarana sy fiambenana ireo fanadinam-panjakana samihafa no tanterahina teto amintsika. Very hevitra tanteraka izy ireo, tsy mahita isarangotana intsony, manoloana ny fampanantenana pokaty sy fandrirarirana tsy misy farany azy ireo. Asany natao kanefa tsy misy lantany sy vidiny akory zany. Nanao ny antsivo zavatra na fanana atontosa tamin'ny antsakany sy andava ny fanadinam-panjakana kanefa tao anjorom-bala. Raha izao fa alehibiazana izao dia efa tokony hoe hitsahatra amin'ny asa izay, eny efa mitsahatra amin'ny asa nefa dia mbola mahatsiaro an'ilay zanaka aman-jafy ka mbola tonga niatrika an'ilay nanao ny jury zany, nanao ny surveillance ka noho izany tompoko le asa efa vita ve tompoko ka raha zao fahalehibiazana izao dia hojerenareo fotsiny asa efa vita no andrasanay amin'io vakasion amin'ny volanay io ka mba miangavy re tompoko, miangavy tanandroa amoahanareo an'izany vakasion izany ary nareo reo angambany matoa tamin'ny toeranareo tsirairay avy dia nianatra ianareo ka noho izany aza dia atao anjorom-bala re tompoko ny mpampianatra fangamba ataoko hoe mba tsirariny ihany. Mailekiry ny fitondram-panjakana manangana fototra-avitrasa mpampianarana samihafa kanefa manao ambany maso tsy hita. Ny amperinasa aza tsy tazana sy atao tsinotsinona ka amin'ny fomba ahoana no azona antoka ny fisitrahana ireo mpampianatra vaovao ny zony. Ny asian'ny mpampianatra mihitsy no amaivana tanteraka ho ny fanazavana. Efa taon'izay nisy tamin'izy ireo no tsy mbola nisitraka ny volany, nisy nahazo tamin'ny ampahany. Misy ny fototra-avitrasa be dia be avoaka. Moa ve reny mpampianatra hiasa amin'ireny fototra-avitrasa ireny efa mba voaomana koa ny karaman'izy ireny sa ho atao ohatr'izao foana. Miala tsiny fa dia mangataka ny ao amin'ny ambaratonga ny fitondrany zahay amoaka ny vakasion anay 2018 mbola nisy tsy nahazo ny mpiara-miasa taminay 2020 2021 2022 misy ny sasany nahazo ampahany fotsiny ka mba mangataka mihitsy re zahay tompoko tsy volanareo nangatanay fa anay zoanay le izy ary ny fanabiazana angeny tokony bazy ange fanabiazana dia nefany ataonareo tsinitsiny lasa minimizevanareo mihitsy zany le mpampianatra zay ngamba ny tena tiako lazaina hoe minimizena tanteraka ny mpampianatra. Manome 27 ora andoavana ny tampoka sasarany araka izany izy ireo. Efa tena miatra manaina mihitsy ny fahasahiranana lalina mianjady amin'ny tsirairay. Zay manome 72 heures zany aloha 72 heures ny tediavinay satria efa lava loatra. Fidiram-pianatra ny amin'ny 5 amin'ny 5 ny fidirana. Ny inscription mbola eo ny cahier mbola eo aiza moa zany nahitana volana izay. Zao an'ireo privé reo ane tsy mandray karama amin'izao ny fanjakana no mandray karama fa ny privé tsy mandray karama amin'izao. Tsirariny tena tsirariny. Olon-dehibe ohatr'izao ve dia fitapitahana hoe ao anatin'ny session ny baka teknika no avoaka ny vola. Fa manina ny atao an'izany aza mifamitapitaka re tompoko. Fa mba alao mba mifanaja mba raizo izahay rehefa eo zay nge vonina ny fampiresaka foana zay tsy dia hoe ianakorotana nefa ianareo minitsy mihaino anay tsy rarahinareo ka amin'izay satria hoe reo zalao igrevy eo reo mpampianatra reo nefa zany manimba ny asy ny fanabiazana zany tediavinareo zany fa alao le fanabiazana andeha tsara amin'ny tokony izy aza vela ikorotana ny mpanabe. Nisy ny fionana teo amin'ireo mpampianatra sy teo anivy ny fiadidiana ny Repoblika androany ka nivokatra izany no hamaritra ny toy ny tsirairay ity. Fa nivoaka mialoha kosa ny lazadina tamin'ny fanadinana fifananana ho mpitsara izay nanomboka ny talata lasa teo. Fantatra fampiadina iray teny amin'ny ivy-toeram-panadinana teny Nansana no tratra nandika lazadina efa misy valiny. Tratradradraina matetika nefa famadio ary tsy misy kolikoly ny fifananana miditra ho mpiasa mpanjakana saingy ambava fotsiny ihany izany hatreto fa tsy mety tanteraky ny mpitondra fanjakana satria efa mivoaka mialoha ny fanadinana hatrany ny lazadina.
Makasika ny vavaon'ny fampianarana izay hatrany dia naneho ny tsy fankasitrahany ary miantso ny tompona ndraiky mpanjakana hijery ireo mpianatra ao amin'ny oniversiteny Manday Toliara ny solombavam-bahoaka sy teny Randrena Solonayko tao anatin'ny pejy Facebook-ny. Mijaly ny mpianatra ny oniversite Manday, maro ireo tanora sy ray aman-dren'ny mpianatra ary mpanabe mitaraina mikasika ny fijalian'ny mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo ho hatrany izy tao anatin'ny pejy Facebook-ny. Mangataka ny tompona ndraiky mpanjakana ny tenany anajany izy ny mpianatra amin'ny lafiny rehetra ando ara-potoana ny vatsim-pianarana ary iaino izay lazainy ary mba indrindra mba amaly ny etaetany mikasika ny fanamboarana trano. Tsy vao izao hoy ny fanambarana no miseho ny olana tahaka izao efa 3 taona no miverimberina ny fahatarana ny fandoavana ny vatsim-pianarana. Mihaino tanora no andraikitry ny mpanatanteraka fa tsy ny mifanenjana aminy. Vavaon'ny trangam-piarahamonina indray dia velotaraina ireo mponina sasany ao amin'ny fokontany Antanety Bemasandro Itosy noho ny ataony olombitsy manapatra fahefana ka manampina ny lalankely izay lalam-bahoaka. Zarara misy 70 cm sisa no ahafahan'ny mpampiasa ny lalana mivezivezy araka izao fanadihadiana eo amin'ny saritry ny ratsariny Tahirinena izao. Zarara misy 70 cm sisa ny lalankely azon'ireo mponina ao amin'ny fokontany Antanety Bemasandro Itosy ampiasana manoloana ny fanorenana trano izay miroborobo ao amin'ity fokontany ity. Vokany manjaka ny asa fanendahana, miaina ao anatin'ny rano maloto ireo mponina isaky ny fahavaratra. Ho an'ny androany zao dia manam-pahoriana ireto fianakaviana ireto ka sahiran-tsaina ny amin'ny fomba ampidirana andrazana ao an-tokantranony noho ny ateren'ny lalana. Ny tanànanay zany maromaro zay mipetraka ato, tsy haiko na firy-tafo. Dia ny problème misy anay problème na lalana. Le problème lalana terikely zara raha misy atsasametana. Zao zay mianakavy fianakaviana ato manana fahoriana dia ho atsangana le razana miditra aty amin'ny tanàna. Ny antony dia zao manorina trano le olona tsisy trano afaka miorina raha tsy mandalo commune amin'le permis de construction. Dia matoa olona matafahorina trano misy lalana avy any amin'ny commune. Mandeha zany le fanorenana tsisy contrôle hoe lalana sy ny nany fivondroana rano eto amin'ity tanàna ity. Dia rehefa fahavaratra eto aloalika ny rano. Zao zay problème mamoaka razana, atsangana ny razana. Tsika malagasy fomba taiza moa nefa lalana fea farafaratsiny mba 2 metatra 1 metre 20 farafaratsiny mba ahafahana milanja razana. Taona entana trano rehetra mifomba aty zao maty daholo satria tonga mpanofa trano tonga jery mpanofa trano tsisy tomana entana tonga dia tsy afaka miditra amin'ny trano tonga dia maty daholo ny trano olona tokony ampanofaina ambadika eo. Efa nisy fifampiresahana, efa nisy fitsirihana avany amin'ny commune hatrany amin'ny maire tonga aty eto malala an'ity problème ity fa mody mandalo izy dia andraso loha jerevanay dia lasa izy dia tsy miverina tsony. Rehefa tonga ny rano dia atsona izy dia mody mandalo dia mijerijery dia lasa. Zay le problème malisa. Dia tsisy vahaolana fa reo olona rehetrarehetra reo raha tetezina fahavaratra manipy rano daholo reo. Nefa ny rano hitanao rehefa tonga ny rano, rehefa tonga ny rano ohatra misy WC gasy reny dia any anaty WC ny rano, dia ny rano anaty WC ny mivoaka oetin'ny rano le any dia iny zany ny atsipy dia mandritry ny taona zany lona raha maloto. Zato dia efa ohatran'ny hoe ela mipetraka teto fa tena mampalahelo le lalana fa mandrava voafefy. Lalana hatramin'izao tato hatramin'izay fa nitapena an'io. Dia iny piry nisy maty zao tato dia ohatran'ny tamboho dia ankanikara amin'izay makao. Dia ny angatahana efa mandeha mpaka tonga mihitsy le zavatra ataonay fa tena ohatra miena reto le ety amin'ny mpendraikitra ety dia voatery zany hoe miakatra miantso anareo ambonimbony. Fa ny tena zavatra diatavinay dia mba nivahan'ny olona anay na fa be dia be ny problème eto na mpanendaka dia eto eo miandry anay tsy samy voaka. Verevitra mbola velona ireto fianakaviana mananjo ireto. Ny avan'izy ireto matsy dia maty nisy namono noho ny tsy fandriam-pahalemana. Ny zavatra nisy tompoko dia andeha hodiny zao dahako sy ny anabaviko malariva. Andeha azo ny miala tao an-tsena be ansotso mivatsy faribareo an-tsena be ansotso manko izy mivady. Dia andeha hody izy mivady dia nandeha tamin'ny lalana manginginy maty tapaka ny jisaiko teo tamin'ny enina sasany teo tamin'ny 7 latsaka. Dia mifampitatana zao dahako sy ny anabaviko. Dia lasa kely tao aloha tao ny anabaviko dia avato aoriana tonga dia nisy mpanendaka sady nisintona ny sakosy nalinjo anaty ny zao dahako tonga dia nahazo mifony ary maty tonga dia tsy tsady zany le zao dahako.
Nanolorana ampidirana sy amohana ny razana tao amin'ny tokantrano ireo manamanjoy ireto aza tsy misy. Efa nisy nefa ny fifanarahana teo amin'ireo samponina, io kosa ny solitena bokotany. Efa fiangaviana zany ny fokotany fa io moa tanànan'olona sarotra ny hoe andidy sy hanapaka azy. Fa fiangaviany ny fiarahamonina zany tamin'ny zareo hoe mba asiana ohatrany hoe vavahady zany. Dia io vavahady io mba hoe permanent. Dia rehefa mba hoe sanatria misy fahoriana, dia zay zany mba hoe voahafahan'ilay fahoriana mivoaka. Zay zany nangatahan'ireto solitena bokon'olona le mipetraka any, satria sarotra be le amoaka an'ilay razana amin'ilay couloir ratsy zany. Tsy hita hoe ahoana ny amoahana azy, dia kanefa moa zany tsy nisy le marimaritra raisina tamin'ny zareo. Dia zay mahatonga zao olana zao zany hoe tsy hita ny amoahana an'ilay razana. Hatramin'ny oran'ny alanay teny antoerana dia mbola ny savorivory ny tady hevitra ampidirana ilay razana ao an-tokantrano moa ireo mponina sy ny fianakaviany. Lafomba voan'ny kolotsaina dia maro amin'ny malagasy ankehitriny nomorona ao amin'ny tontolo ny sehatry ny firana. Eo ny manatalenta manokana amin'izany firana izany, saingy ny ankamaroany kosa dia mitady laza sy vola kazary mananao foana. Androany dia mpanakanto iray no nitondra ny heviny momba izay fanadihadiana mbola eo amin'ny sary sy nindatsariny Tahirinena. Zary lasa fitadiavam-bola sy fitadiavana laza sisa ny fanaovana mozika sy ny tontolo ny kanto ary ny firana eto Madagasikara. Ka tsy magaga raha ho maro ireo tononkira miteniteny foana, tsy manaraka intsony ny sotoavana tokony ijoroan'ny kanto sy ny tontolo ny famoronan-kira eto amintsika. Izy ireny nefa dia tokony hitondra anatra sy fanabeazana. Ny hevitro manokana dia nandray lasa commercialisé kokoa ny mozika eto Madagasikara, lasa rivé kokoa any amin'ny resaka vola zany plutôt hoe talenta sy kanto, hoe tena hoe passion le izy. Lasa sous-estimé zany zay zavatra zay, fa lasa hoe ny objectif dia zay azahoana vola. Kanefa dia lasa takona ho azy ireo mana-talenta sy ireo manana zavatra tsara any anatiny sy hoe nianatra, nandalo fotoana, nandalina, trandraka ny talenta nananany. Satria mahakanto ny kanto toy ny hoe mampamoron-kira ihany koa mitovy amin'ny manoratra tononkalo ihany, satria ny tononkalo ohatry ny lahatsoratra, boky, angano, dia mitambatra ho kanto zany ny mozika ihany koa. Dia amin'ny alalan'ny tononkira no ahafahana mampita hafatra ho an'ireo tanora, ho an'ireo ankizy vao mitombo sy ny sisa sy ny sisa. Ankehitriny mihira izay te hihira, samy manana ny tanjony ao anatin'izany. Ny mampalahelo tsy hita izay fepetra raisin'ny tompona ndraiky mpanjakana isatsokajiny mandrara ireny karazan-kira mandeha amin'ny tambajotra sy ny fahitalavitra ary ny onjam-peo ireny. Ny mampalahelo matsy dia ireo karazan-kira miteniteny foana, tsy misy fanabeazana no tena tsy afaka ambavan'ny zaza sy ny tanora izay ho avin'ny firenena, ka mila fandraisana andraikitra faran'izay aingana. Mitaka ny fialan'ny filohan'ny Fédération taranja baolina lavalava ny mpitantana club sy ny ligue samihafa amin'izao fotoana izao mialohan'ny anantanterahana ny fifidianana raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Mikorotana ambony ambany ity fédération ity ankehitriny mahalona ny fomba fiasa tsy mahomby ny mpitantana hoy ny fanazavana sy ny angom-baovao nataony Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Mikorotana tanteraka ny fitantanana ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava amin'izao fotoana izao. Manjaka ny kolikoly, toa lasa orinasan'olon-tokana sy raharam-pianakaviana ny fitantanana izany hoy nambaran'ireo mpitarika kloba samihafa androany. Misy ny kolikoly sy ireo karazana fomba fiasa tsy mangarahara ka miteraka tsy fetezana maro. Lasa ohatran'ny société an'olon-tokana le club zany le fédération. Ary bakeo ny dolo tantanany zany na ny asan'ny ligue, asan'ny section dia raisiny andraikitra daholo izy dolo manao an'io, dia mametrametraka an'ity anarana régional le atao ke tsy fantatra tsony zay fifangaroan'le izy. Zavatra atao ao dia resaka ohatran'ny tena tonga dia fitadavam-bola mazava be fa tsisy ao anatina hoe fikarakarana n'le fleuvana. Ny fleuvana zany dia ohatran'ny hoe soavaly miatobilina raha ny tena marina, satria ireo ray aman-dreny tsara sitrapona mpitondra fleuvan'ireo dia ireo no miatoka an'ireo ankizy ireo na maratra na maninona. Tsy mbola nisy zany hoe vola mba azo tany amin'ny fédération raha nisy ny naratra, nisy ny tapaka ohatran'izany. Ny assurance tsy fantatra zay fandehany fa dia ohatran'ny hoe fitiavana ny rugby fotsiny
nijoron'ireo ankizy ireo andritran'izay 17 taona zay dia fikaraman'olona ny eo anatin'io fikaraman'ny mpitondra. Tsy isy fifidianana andeha amin'ny laony ao anivon'ity federasiona ity raha tsy miala amin'ny toerany ny filohan'ny federasiona amin'izao fotoana izao ho hiatrany fanazavana fa tiantoka hatrany no hita nandritra ny feptom-piasany. Efa tsy misy tonga ny amin'ireo kliba intsony ihany koa mantsy hatramin'ireo famatsiana sy tamberibidy samihafa. Trangizay mety hiteraka fiamorana sy tsy firindrana asa raha tsy voasoroka mialoha. Tokony hiala Ngara Marcel zay vao mandeha federny fifidianana fa raha tsy miala io tsy zavatra mazava io satria sady izy ihany no mpitsara, izy ihany no juge, izy no mampanao ny fifidianana, izy ihany no mitsara an'io ka noho izany tsy zava-baniny eo efa be koa ny azony dia aloha izy mba hiana tsara tena ny tena mba hiala amin'izay mba hitondrasany sasany indray satria hita hoe zavatra efa tsy mahombotsony na ny mpitondra na ny mpanatrika an'io baolina io reny mpitehany baolina lavalava io dia efa sorena aminy dia efa tsy nisy tsony zany hoe subvention na andeha nakaty ristourna miverina nakaty amin'ny koleba mba hoe fanasana maillot mba régime na hoe frais d'entraînement tsy isy tsony zany nanomboka hatramin'ny tondrasan'io rangahy io tsy isy tsony dia hatramin'izao tsika amin'ny resaka izao faty-atoka foana na dia hoe gichet fermé ary. Antsoavo no atao ary mila vahaolana faran'izay ihany zany tsy hapotika ity taranjam-panatanjahantena iray ity andrasana ny toy ny rara. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia manantanteraka fitokonana faobe ny mpiasa ao Afrika Atsimo nanomboka omaly noho ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahatapahan-jiro. Ny antsipirin'izay avetrany ary tanteriny Ravy Razafamahenina sy Andry Rakotomalala. Atsy Afrika Atsimo ihany no nahitana fitokonana mitaky vahaolana avy amin'ny fanjakana manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Firenena maromaro no efa nanao toy izany ihany koa ary anisan'ny Londres izay firenena matanjaka. Ny Afrika Atsimo miampy ny fahatapahan-jiro ny fitakiana, fiakaran'ny karama farany ambany, famatsim-bola bebe kokoa tena ny hopitaly sy ny sekoly ary fanatsarana ny fitateram-bahoaka no takian'ireo syndikan'ny mpiasa ny toerana. Anjaton'ireo nanao ny fitokonana. Ny akanjo mena ny azo lapam-panjakana ny Pretoria omaly nanakandalana ary nanao diabe mitaky fandraisana andraikitra narenana ny toe-karena. Vokatry ny takaitra ny Covid-19 farafahakeliny olona manodina 14 tapitrisa nozara raha misakafo ny sekretera jeneraly mivondrona ao anatin'ny federasiona ny sindika ao Afrika Atsimo tao anatin'ny herintaona monja 7.5 isanjato ny fiakaran-tany vidim-piainana araka ny tatry ny sampandraram-panjakana iray ny toerana. Vokany niakatra 13.7 isanjato ny vidina mofo ary 13.2 isanjato ny menaka. Ny solika ihany koa nahitana fiakarana manodina 4.3 isanjato ny olana Afrika Atsimo no very asa. Dia zay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany asa donona tahaka ny mazatra ny fandarana ahoana marina arahin'ny fandarana Global News avetrany sy no arahinao aorian' izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aorin'izay fandarana anankiroa izay kosa no anarahinao ny horonan-tsara indray miseho mitondra lohateny hoe le temps est écoulé. Ny sampana fampalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.